Falmerabantsika rehetrarehetra androany indray fotoanantsika androany toy an'ity aferany Raisa Gety ity. Raha ampatsahivina ho an'izay tsy maharaka na voasampany vao manaraka an'ity histoire ity dia scandalena corruption sy vary nangalarina ity resaka ity. Izany hoe rehefa nivoaka ny oronam-peo na inonany Raisa miresaka amina olona anankiray atao hoe chef tata izay pénitencier ao amin'ny fonjana Tanimora, dia nanomboka teo zany na inona hoe misy olona ao amin'ny fitsarana izay lehibe ao amin'ny fitsarana dia maka vola amin'ny Raisa mitaky 5 miliara mba hivoahana ny fonja ary mba hanafana anazy amin'ny dossier izay hitazomana anazy any fitsarana. Averiko ihany ary averiko imbediebe satria manomboka mandeha manko ny famonoana afo ataon'ireo olon'ireo amin'izao fotoana izao ny ilazana hoe lasa mpinamana indray ve izay sy Raisa ary lasa miaro an'i Raisa indray ve ny tenako. Okazava ny resaka ary averiko imbediebe ary averiko foana. Raisa sy izay zavatra nataony tsy cautioneko, tsy ekeko ary tsy d'accord amin'ny zavatra ataony, tsy miaro azy ary tsy manafaka anazy mihitsy amin'izay heloka rehetra mety ho nataony. Malaza izy amin'ny zavatra be dia be ary fantatsika tsara mihitsy fa maro ny zavatra mety ahafahany koa mijoro vavolombelona amin'ny zavatra izay niarahany amin'ny mpitsara. Anisan'izany ny fanaovana rabateur. Izy no entsika tao anatin'ny oronam-peo izay nivoaka tamin'ny herintaona mikasika ny ministra Imbikerilaza hoe manao intervention izy any amin'ny tribunaly itenin'izao mba manafaka olona sy amina dossier ohatrohatr'izao. Averiko ihany tsy azo atao zany zavatra zany ary tena corruption zany, rabateur zany, fa saingy tsy olona iray no mikitra ny irery, tsy izy ny tonga avany hoe ndeha anaterako vola le olona, fa misy olona maniraka azy ao ary misy olona mandray an'ilay vola ao. Tamin'ity indray mitoraka ity izy indray le maniraka olona mandeha any amin'ny ireo tompon'andraikitra ao fitsarana ary maniraka olona izy hitondra vola any amin'ireo mba afaka anazy ary efa nisy vola ny fanarahana atao. Eto izany dia miteny ny iadivantsika rehetrarehetra, ny tsekentsika rehetrarehetra dia ny kolikoly. Io kolikoly ao Madagasikara io dia tsy misy tsy mahafantatra an'izany. Rehefa ohatra natsahatra an'izany corruption izany tsika tsy maintsy misy olona mahasahy manao témoignage, misy olona mahasahy dénoncer ohatran'izao nanaovana anazy, ohatr'izao ny fandehany, ohatr'izao ihany namena vola, izao ny antony nanomezana vola, retoreto daholo ny fomba natao. Dia izay zavatra izay no nataony Raisa ary tsy nisy nanery anazy nanao an'izany, tsy nisy nanao anazy hoe ataovy dénoncer retsy olona retsy dia amin'izay ianao afaka. Fa ny zavatra nitranga rehefa n'enregistrevan'io chef tata io ny resaka izy sy Raisa dia izany indray no lazaina fa napirisika ny Raisa. Fa tsy nahay koa zareo, tokony olona hafa no nitononony fa tsy za satria raha za dia lasa voatery za concerné. Inona marina moa izany zavatra? Ahoana koa izany zavatra? Izany indray zany lazaina fa naniraka ny Raisa hiteny hoe i procureur général dia mitaky vola aminy, i SG secrétaire général à ministère en justice mitaky vola aminy. Tsy izay ihany anie zavatra nitenen'ny Raisa ao anatin'ny oronam-peo io. Ao anatin'ny oronam-peo io anie Raisa milaza zavatra marobe izay zavatra personnel amin'ny SG. Hitantsika tsara teto nisy an'iny histoire hoe sénateur izay nikasy tanana olona ambony ao amin'ny fitsarana. Dia eo zany tsika rehetrarehetra mandinika hoe iza zany sénateur nikasy tanana olona ambony tao fitsarana zany. Isika koa na eno hoe ny sénateur anankiray dia miaraka amin'io secrétaire général ny ministère en justice tsika io.
dia mandeha ny resaka Raisa hoe nisy resaka nisy ady vady tao dia nisy ny fanaikitra zany tsy teneniko inona moa le zavatra ny kakerina teo amin'ilay vatantenan'ilay olona fa mamenatra dia izany rehetrarehetra izany zavatra personnel an'ilay olona any Madagasikara any inona no hidirako amin'izany ahoana fomba itenenako amin'ny Raisa hoe forono ny zavatra ohatr'izao nefa ilay zavatra raha ny saina mandinika raha ny mpanara-baovao rehetra mandinika dia mahita hoe ohatray so dia mba ity ara le resaka natonga an'ilay hoe ady teo amina sénateur anankiray sy ny vehivavy izay niaraka aminy izay olona ambony ao amin'ny fitsarana tsy sanatria miditra amin'ny fiainan'olona tsika fa fotsiny ilazako hoe tsy mitombona velively ny filazana hoe ny rana Raisa andeha hiteny an'io fa izay zavatra fotsiny zany dia ilazana hoe io enregistrement ny Raisa io misy part de vérité ao anatiny ao fa inona marina ny tena izy maninona no tsy asiana enquête maninona no tsy voantso mihitsy io chef tata io eto zany zay dia gaga hoe ay ty chef tata kay zany fianakaviany TSG ty tsy haiko na fianakaviana ray tanindrazana na tena fianakaviana akaiky hoe cousin cousine sy ohatr'izany quoi qu'il en soit mpiavana zareo reo dia olona tokisany no manao enregistrement dia inona no hidirako iza naniraka azy izy ihany eo zany raha ohatra hoe za zany tsy hanao enquête zareo dia moi je fais ma propre enquête bon c'est qui le tata là il tata c'est un cousin du secrétaire général. Le tata en question est un pénitencier. Le tata en question a fait l'enregistrement de sa conversation avec Raisa. Et comment se fait-il qu'on m'accuse, moi, d'avoir dit à Raisa de dire ce qu'elle a dit concernant Eché et son copain de sénateur? Comment est-ce que je peux inventer ça? Io fotsiny zany dia efa misy zavatra marina ny resahan'ny Raisa na tsy marina hoe eo zany dia efa hitana hoe inona ny hidirako amin'izany andana ianareo ohatra izay fianakaviany sénateur sy fianakaviany Eché tout le monde connaît l'histoire eo zany tsika rehetrarehetra hoe tsy fantatro na marina na tsy marina le kaikitra fa ny zavatra sûr et certain dia hoe nisy le ady ary zareo le voaresaka io faharoa manaraka an'izany deuxième chose ny resaka vary i Raisa tao anatin'io conversation io hoe misy hatramin'ny resaka vary izay nataony zareo dia ananako profo ananako dossier eo koa zany tsika dia inona ny dirako amin'ilay resaka vary zange talohan'izao tsy nafantatra n'io resaka vary io e tatioriana vao nanadiady araka ny teneniko hoe zareo tsy nanao moi j'ai fait ma petite enquête avy aty amin'ny 12 000 km aty any manao ny enquête dia gaga ianao hitako hoe ay misy an'ity fitoriana tany amin'ny Bianco Toliary nitoriany Raisa any Tinoka Rinara Kotomanga ary gouvernorany Toliara o nanao fanaparam-pahefana anodikodina vary izay natao saisie ary io vary io dia itorian'ny orinasa aziana izay nampindram-bola n'le mpanafatra vary atao hoe Phoenix hoe tsy na voalohany volan'ny Phoenix volany azanina io Phoenix io dia mitako ny volan'le aziana ary manao la vente ny vary ny Phoenix kanefa dia nalainy reto mpitondra ambony ary ny fampizarazarana izy mianakavy ilay vary dia tsy tahotra tsy menatra ity Ramatoa Rinara Kotomanga nanome réquisition en bonne et due forme hozy izy kanefa tsy anjarany zany sady tsy asany zany usurpation de fonction abus de fonction et tout ce que tu veux c'est-à-dire corruption zany nalainy zareo ny vary 1000 tonnes 4500 tonnes ny réquisitionneny lazainy fa hovidin'ny fanjakana ho atao vary mora rehefa nizara vary zareo
mbola vary ny SPM sy vary tsy haiko inona daholo nakaiza zany le vary ny réquisitionnena nakaiza tsy misy mamaly tsy misy miteny izy mianakavy fa manerinerina fotsiny ao manina izy tsy mamaly satria tsisy argument avaly tsy manana zavatra ho avaly tsy manana fiarovatena matotra ho avaly dia avy eo dia mandefa compte fake zay sisa no hita hoe anaovana se mandefa compte fake milaza hoe ohatra to lasa mpinamana indray raha isasy faniry soa dia ho sisa hoe zay ve sisa no argument izay ataoko amin'ny terme farak'izay tsotra hoe tsy miaro andraisa fa kosa manohana trany ny ady amin'ny kolikoly ary ny olona rehetra izay afaka miady amin'ny kolikoly dia raisiko ho témoin fa ao an zareo zay manan-javatra ho reprochena dia témoin gênant reny aminazy ka rehefa témoin gênant dia tia no vonoina na ho tapenam-bava na ho neutralisena amin'ny fomba rehetrarehetra gadraina mena gagazo mena ina moa ty mena poizina anaovana antsonjay asorina amin'ny asana je sais pas zany ny zavatra nitranga inona nataony nasoriny amin'ny asany maître Alain heureusement moa zany ny asany misy dia profession libérale fa nasoriny amma lehibeny huissier azy maître Alain raha ohatra ka hoe resaka corruption na hoe ianao Andriamatoa Alain Rakotonirina dia voaroiroy amin'ny affaire misy corruption na misy zavatra ohatr'izao ka noho izany dia atsahatra ny maha-président noisy anao mba ahafahany fitsarana manao ny asany sy ahafahany mpitandro ny filaminana sy ny OPJ rehetra manao ny enquête fa saingy tsy izay tompoko les motifs de suspension fa natao hoe ianao dia atsahatra amin'ny asanao satria misy absence foana ka tsy tonga any amin'ny toeram-piasanao hodry na absent ary izy manana clerc na izy manao ny asany na absent ary izy fandaminany zareo ao zany ary atreto tsy anjara ny procureur général izay miandraikitra ny parquet général sy ny parquet ny fitsarana ny mandeha miditra na mandeha misimise any amin'ny ordre des huissiers na any amin'ny ordre des avocats ny ordre des huissiers no manatsahatra ny huissier ao aminy ary ny ordre des avocats no manatsahatra ny avocat ao aminy mazava angamby izay fa maninona ny procureur général nandeha nanatsahatra ny président ny huissier zaho tsy miaro an'izy mivady mihitsy nankely ary amin'izay ratsy mety nataony tany satria be dia be no miteny hoe naka ny tanina izy nanao an'izao izy nanao an'izay pour tout cela iangaviako ianareo ataovy beton dossier-nareo dia mametra fitoriana any amin'ny fitsarana dia ataovy izay isotonevanareo ny fitorianareo fa amin'ity resaka ity kosa ny dia miteny aho hoe tsy mitombona ny fomba nanalana ny statut ma président huissier sahala aminy hoe président ny SMM ve zany ohatra izay no fidiny ny mpitsara rehetra y compris SG y compris procureur général dia afaka iteny ve i ministre ny justice na ny procureur général hoe ho atsahatra amin'ny asany ny ama président anazy i président ny SMM satria sososo jamais ny mpitsara izay ny fidy azy amin'ny assemblée générale no afaka mampiato azy amin'ny président anazy fa tsy procureur général mihitsy ka eo zany dia hitantsika hoe zay le antsonjay amin'ny asa lazaiko faharoa antsonjay faharoa no saziana fitotoana atranomaizina izy pour tentative de meurtre tsara fantatrareo fa izahako namoaka ny proof tamin'io resaka adiny ray sasy daya io izay hitantsika ny caméra ny zavatra naseho akoadisa hoe izao ny zavatra nitranga tao aorianan'le vidéo anjara ny fitsarana no manadiady qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé ary izy no mitsara fa kosa rehefa osy izy ny mpitsara atao amin'ny fitsarana hoe finalement
na natsoaka fitoriana ny mpitory na natsoaka fitoriana idahany ilaza hoe izao dia tsy mitazona intsony andray sa satria fifamaliana-mbava ny anay fa tsy fifamonoana rehefa nandeha ny certificat médical zao tsy misy certificat médical ao anatin'ny dossier rehefa mandeha ny enregistrement izay nalefa ny toriana teo dia milaza izy hoe zao ny fiarovan-tenany ary indrindra tsy nisy tonga ny vavolombelona teo amin'izany fitsarana zany dia no disqualifié ny juge d'instruction ny rara ary nataony hoe tsy tentative de meurtre io fa CBV ny atao hoe CBV dia averikany hoe coup et blessure volontaire fa rehefa tsy misy fikasihan-tanana tsy misy certificat médical dia violence et voie de fait no anarany zany hoe le fait ny fanenjika eraky ny tokotany zareo dia violence ny anaran'izany nanao violence tokoa tamin'io zatovolahy tao hoe Daya io iraisa aritany juge d'instruction zany tsy nanao non-lieu tsy nanao classement sans suite izy fa violence kosa nanenjena anazy ary passible de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement comme ça ça 3 ans d'emprisonnement tsy tadidiko tsony tsy eto ambany masoko eto fa le fait est que nangalana vola iraisa hoe mba anajanonana mba amoana anazy ny fonja mba hanomezana anazy LP mba hanomezana anazy le ivoaka ny fonja fa izy tsy nandatra amin'ny farany sazio aozy izy raha tokony hitanareo ho saziana mikasika ny violence et voie de fait izay nataoko tamin'ny Daya izay efa nifanaraka taminy fa nifona fa tsy mitory azy tsony kanefa reto zany nahita hoe aleo angalantsika 5 milliards izy ka rehefa tsy mandoa le 5 milliards izy dia ho condamnena 2 ans ferme amina dossier anankiray izay nitorindra olodinina anazy ary 7 ans ferme amin'ity dossier anankiray ity eo zany le hoe abus de fonction lazaiko anareo nizaniza tsy raha isa ihany fa nizaniza ao a Madagasikara ao dia possible ho tratran'izany zavatra zany raha ohatra ka tsy mijanona ity zavatra mitrango amin'ny fitsarana amin'ity abus de fonction sy abus de pouvoir ary corruption ataoty nizaniza mety possible ho tratran'izany hoe ianao mieritreritra hoe zao no tokony ho fiarovan-tenanao ary zao no tokony ho sazinao na dia efa miplaide coupable ary ianao dia satria ianao tsy nandony vola izay nangatahany olona taminao dia ho voasazy miopapana le izy ka amiko zany isy ilaza indray hoe miaro ianao manazava aminareo tsy fiarovana ka anankiray le izy fa fifiarovana en général hoe rehefa ny olona ozy izy tokony gadra mandra-pahafatiny dia aleo izy gadra mandra-pahafatiny rehefa ny olona tsy tokony gadra mandra-pahafatiny aleo izy tsy gadra mandra-pahafatiny fa tsy sandaina vola izay fanamelohana na izay fanafahana zay satria amin'izao tsika amin'ny teny izao hitantsika zany miakatra ny vidim-bary miakatra ny PPN efa mahatratra 4 000 ariary 20 000 francs zao any kilao any vary ao Madagasikara dia inona mahatonga an'izany satria manao bizina vary ireto olona reto manana vary nangalarina tary amin'ny Phoenix ary zareo dia afenony ny azy ny vary mila mamaritra n'iny vary ny lafo izy dia ampiakarina ny vidim-bary zay le izy ary fomba fampiakarana le izy dia afenina ny vary atao hoe tsisy rehefa rara ny denrée dia lasa melafo etsy andaniny vola mpanjakana no nalainy zareo nandoavana ny réquisition nefa le vary avy eo tsy nizaraina akory avy eo indray mbola mody mizara vary mora vary kely gauche droite izy amin'ny sachet averika any
raha ohatra ka mbola tsy tadidin'ireo olona any Toliara ohatrany ahoana ny varin'ny zaraina tamin'ireo olona kely tany amin'ny sachet tompoko ny varin'ny zaraina tany satria zany eritreretin'ny zareo hoe ao Antananarivo ihany mendrika ho zaraina vary amin'ny gony ary hitantsika tsara fa natramin'izaty Rocher ny laza hoe izy dia anisany voantso ahazo an'ilay vary amin'ny gony tany amin'ny fokotany nefa izy tsy ao anatin'ilay cas social izay tokony azo an'izany. Ny olona izay tena tokony azo an'izany tsy nahazo. Vary amin'ny gony ao ampovoantany ary tany Toliara vary amin'ny sachet. Ny tany Kongo vary amin'ny madiko. Izy mianakavy mivarotra vary alatra. Dia ny vola avy eo any. Dia izao izy mianakavy tsy mahita zavatra ao avaly dia izany indray lazaina fa hoe izay sy raha isa lasapinamana tsy ho lasapinamana izay sy raha isa. Sady tsy mbola nahita azy no tsy namana aminy no tsy samy manana ny lalana izahay. Fa raha ohatra kosa ka misy mikitika ny singam-bolon'ny Raisa ao Amponja ao na misy mikitika ny singam-bolon'ny Janany izay aty velany aty satria ny vadiny zany efa tsy hita izay anaovana azy tsy fantatra hoe nakaiza zany le rangahy amin'izao tsika miteny izao matahotra ny voasambotra ihany koa le ramatoa efa migadra any Amponja ny zanak'ry zareo izay 17 taona angamba ny zokindrindra livré avec eux-mêmes ary miaraka amina zazakely eritaona. Raha misy voakitika zany zany indray amin'izay fotoan'izay mba hiteny hoe oka kosany tsy ho kitianareo ny ain'ireo olona ireo satria ireo olona ireo témoin afana manatratra an'ireo zavatra nefany etsy andanin'ireo olona ireo manana proof marobe afana manatratra ny magoy marobe izay nerahan zareo nanao araka ny teneniko hoe tokony mahazo fanalefahan-tsazy ny olona izay manampy amin'ny fiadiana amin'ny corruption ary izay ny voalaza lalàna fa tsy za akory namorona zany tsy za velively namorona zany ary za tsy nanao ny loi sur la corruption io fa izay ny zavatra misy donc amin'izao tsika miteny izao zany misy corruption anankiroa tsy misy manao enquête voalohany indrindra amin'ity affaire Raisa Gedy ity mikasika an'io affaire na 5 milliards io tsy manao enquête ny tompon'andraikitra rehetrarehetra nefa za ty ara mavita ny enquête imagine Ray Andro angera hoe za any Madagasikara namoaka any Raisa tao Amponja ISG milaza izy fa tsisy ifandraisany isy Raisa nankely ohatrin'iny ary tsara fantatrareo fa Raisa dia efa nivoaka tamin'ny volana Novambra dia naverina indray volana Desambra. Inona nahatonga an'izany? Satria efa nandoa an'ilay 1 milliard izy dia tsy ampy izay fa hoe ampiana dia nampiana ilay izy dia 2 milliards 5 dia mbola tsy ampy fa ampio ihany ataovy 5 eo anelan'elan'izay Raisa dia nahazo sortie escortée ary nisy nahita anazy mandehandeha eraky ny tanàna ary izy efa any an-tranony. Rehefa ao an-tranony amin'izay izy dia tonga ao i chef tata io maka vola sy maka taratasy hoe ataovy ny demande na mise à disposition anao. Izany mise à disposition izany tompoko dia fanaovana taratasy le izy andefasana olona voafonja anankiray à la disposition d'une autre personne na miasa amin'ny fitsarana izy na organisme izay eken'ny fitsarana afaka handray an'izany dia apetraka normalement manao mopy dika le hoe mopy dia main d'œuvre pénale fa nefa ao a Madagasikara io fanaovana mopy io dia tsy tena mopy le izy fa business famoahana gadra fotsiny ihany ary misy anarana maromaro eto Ambanimasika eto ireo olona izay navoakany SG sy PG ireo olona izay lazaina fa navoakandreo
Vincent. Tononoko aminareo eto. Misy ny atao hoe reboza. Ohatra ny zanaky reboza izy io. Dia j'ai knaps. Miora ao amin'ity asapolany gadra daholo zany. Iando be zay ny surnom zany fa tsy haiko izay tena nom fa zay ny afantaran'olona anazy. Escroc notoire ao Madagasikara koa io ando be io a. Dia nefa mivoaka izy, dia isaky mivoaka izy dia mbola miescroquer olona ihany a. Dia avy eo izy miverina dia ohatr'izay hatrany hatrany. Ao anatin'ny fonjy izy mivoaka sy miditra. Manao sortie escorté dia avy eo izy zao a, amin'izao tsika miteny zao izy efa natao mopy. Tsy mbola voatsara na efa voatsara izy amina dossier anankiray dia efa condamné, mbola misy dossier hafa hitazomana anazy a, kanefany a dia navoaka ary hatreto zany araky ny enquête izay nataonay a, dia SG namoaka anazy. Matoa teny aminareo ohatran'izany dia satria misy trasy zany zavatra teneniko zany. Ny afantarany hoe iza namoaka n'ity olona ity mise à disposition dia misy taratasy ao amin'ny fonja, ao amin'ny chef d'établissement ny fonja na ny lehibe ny fonja milaza hoe un tel a été mis à disposition à cette personne. Nalefa n'ity ireo lazaiko teo a. Misy any hoe Bernadette zany koa ao amin'ny Cisco Moramanga. Alain Cotis. Misy an'izany vadina sénateur tratrany reo volamena tany Anosy. Reo aloha ny lista fohifohy hitako fa mbola misy hafa ankoatran'ireo. Misy an'olona tsy dia tena malaza fa io resaka volamena io zao a. Dia avoakako aminareo hoe ireo le volamena tratra le olona amin'izao efa tsy hitantsony. Ireo le ireo le mpanao volamena tany a Comore. Mba fantatrareo moa aiza reny olo reny amin'izao. Le natao rapatriement, le bandy anankitelo le natao rapatriement avy any Comore. Mba fantatrareo aiza reny zao? Mba fantatrareo aiza? Avy any Comore izy dia nampidirina tao Antanimora. Dia amin'izao izy ao Antanimora ao dia efa tsy ao tsony. Fanakaiza mise à disposition. Dia zany ny zavatra misy eo ka ity raha isaty no ahafahantsika mahafantatra hoe iza daholo ara-panao an'io. Iza mpanao an'io? Procureur général sy secrétaire général. Izay ny information azo fa isika mila enquête. Raha tena marina izany dia tokony maro ny afaka mijoro vavolombelona ary tokony afaka verifiena ao amin'ny fonja zany. Maninona zareo hatreto tsy masamy teny? Raha masamy teny secrétaire général dia lazao ara fa tsy izy namoaka ny raisa sortie escortée sy mise à disposition tamin'ny mois de novembre sy décembre. Noho ny tsy fandoavana an'le 1 milliard dia nanao appel contre les ordonnances de renvoi ni procureur général. Tsara fantatrareo fa procureur général zany dia manana avocat général marobe sy substitut général eo ambany fiadidiny. Ary manome baiko no ataony hoe ataovy appel ty dossier ty, ataovy appel ty dossier ty. Ary normalement rehefa ohatra hoe dossier eo amin'ny parquet le izy, rehefa mbola eo amin'ny première instance, raha ohatra zany manao ordonnance de renvoi. Dikan'izany hoe ordonnance de renvoi zany dia hoe ordonnance de renvoi pour ho alefa manao clôture zany hoe mamita ny enquête ny juge d'instruction anankiray ary mandefa ny raharaha ho tsaraina eny anoloana ny fitsarana devant le tribunal d'audience de siège. Dia ny olona izay afaka manao appel amin'iny ordonnance de renvoi iny dia ny substitut du procureur chargé du dossier. Amin'ity affaire ity nefa dia tsy ny substitut izay miandraikitra an'le dossier no nanao ny appel fa tonga dia procureur général. Eo zany dia misy vice de procédure satria tsy izany ny fomba fiasa
fa ny ao amin'ny première instance aloha ny épuisé izay vao mandeha ny any amin'ny appel. Maninona ny procureur général mihitsy no nanao nanao appel contre ny ordonnance de renvoi io satria mainy endimboanjony hoe raha ohatra ka ho atao an'ity ordonnance de renvoi ty io dossier an-Raisa io dia lasa tsy aty amin'ny cour d'appel io tsaraina, lasa tsy CCO io votsitra ny 5 milliards. Izany rehetrarehetra izany tompoko dia minimum d'enquête ilaina. Misy atao hoe direction de la promotion de l'intégrité, direction de l'inspection ao amin'ny ministère ao. Na ianao fotsiny manao pension alimentaire miopapana amina jugement de divorce dia efa voantso any amin'ny DPI io. Raha ohatra ianao manao renvoi multiple ka hoe mitory anao le olona satria excessif loatra ny renvoinao, voantso any amin'ny ministère ianao amin'ny DPI io, ao amin'ny direction de l'inspection. Izara teo dia efa nisan'ny voantso teo tadidiko satria ny zavatra nyteneniko teny Mahamasina kanefa le zavatra resaka politika ary zaho anatiny atao hoe mise en congé politique dia mbola voantso teny na ny tanina momba izany. Izany hoe pour tout et rien zany ianao voantso eny amin'ny DPI io kanefa nahoana amin'ity tsy misy voantso any amin'ny DPI. Nefa dia promotion de l'intégrité ny anarany ary ny intégrité an'ny procureur général izay lehibe any fampanoavanao Antananarivo no remis en cause. Tsy misy enquête na le enquête tsy voatery andeha tena anazy mety hanadiovana anazy koa le izy raha madio izy fa asio fotsiny le enquête. Ohatran'izay koa hoe secrétaire général numéro 2 any ministère de justice zay ny remis en cause dia tsy mba misy enquête. Matoa tsisy ny enquête dikan'izay misy complicité la loi du silence ao satria mifanohana izy mianakavy ary nina mampifanohana anazy dia satria izy rehetrarehetra ireo dia olon-dravatomanga. Raha vatomanga no nametraka ny secrétaire général eo, raha vatomanga no nametraka ny procureur général eo, tsy maintsy mahazo avalana mamy Ravatomanga vao mipetraka eo ministre de justice ny olon-dravatomanga zany tsy azo kasihana. Dans tous les cas zany Ravatomanga mbola tsy manome top Ravatomanga hoe ataovy ny enquête ny reo na ataovy izao dia tsisy metsika eo. Mikasika an'ireto le karana izay nitoriany Raisa tany nanaovany dénonciation ary nigadra tany Antsefa. Fantatrareo moa fa mivoaka daholo izy tela moa zareo sa efada zareo. Ahoana nampivoaka anazy? Nandovola tany amin'ny mamy Ravatomanga. Raha ny henoko dia 40 milliards no nalohan zareo, 8 milliards d'ariary. 8 milliards d'ariary nalohan'ireo bandy ireo samy nandoa 10 milliards FMG tsirairay izy efada zay vao mahazo mivoaka tao. Zany hoe raha tena nanao volamena na tena nanao trafic d'or zany ireo bandy ireo dia nandoa vola tany amin'ny Ravatomanga izy dia efa hoe mampamangy. Zany ny zavatra misy. Dia ohatran'izay kosa tsy miaro an'ireo bandy anankiefatra ireo fa za fotsiny tsy d'accord amin'izany hoe ho ataon-dra Ravatomanga fitadiavam-bola ihany koa ny fanagadrana olona sy ny famoahana olona ao Antsefa. Dia ohatran'izay koa zany ty hoe Raisa koa zany satria Ravatomanga naka 40 milliards tamin'ireo bandy anankiefatra ireo dia i SG sy PG zay olon-Ravatomanga koa mba andeha aka 5 milliards amin'ny Raisa. Zay ane ty histoire ty zay io fandehany io. Etsy andaniny tia zareo ihany koa ireo mpivady ireo hijanona any am-ponja ary atsoatsy izy andeha ampisambotra ny Alain Rakotonirina ho gadraina any am-ponja. Nefa misy olona marobe hafa ao voalaza amin'ny resaka vary io. Ho gadrainy zareo ihany koa ny maître Alain, tsy fantatra hoe inona ny antony satria misy fitoriana marobe ao dia amin'ilay resaka vary nefa izay témoin clé io maître Alain sy Raisa io tsy misy
toyany dossier tany amin'ny Bianco kanefa dia misy fitoriana ny Rinara Kotomanga Tinuka Roberto gouverneur any Toliara ao anatiny. Izany rehetrarehetra izany dia satria nahoana? Satria Rinara Kotomanga tsy sahan'zareo kitihana dia na Rinara Kotomanga tsy mahasahy mamaly akory hoe inona ny nanaovany an'iny réquisition ary manana fahefana amin'izany ve izy? Tsy manana an'izany izy tompoko fa tonga dia valiko. Tsy manana fahefana hanao réquisition ny directeur de communication any présidence. Ny prime ministre no afaka manao an'izany, ny filohan'ny république ny afaka manao an'izany, ministre ny justice ny afaka manao an'izany, fa tsy directeur de la communication any présidence. Ka rehefa manao signature na zavatra sy tokony ho soniavina ny olona anankiray dia usurpation de fonction ny anaran'izany. Rehefa nanao usurpation de fonction ianao ary mbola nanao complicité de vol sy détournement de riz dia mbola ilaza ianao hoe za ty tanindrazana inona no nitiavinao tamin'izany? Tanindrazana inona no nitiavinao tamin'izany? Fa hatreto aloha dia tsy manana argument izy ho valiana dia compte fake Paolo no nirahana andeha hanao fake izy mianakavy moa tiany ty raha fake ty dia mandeha manao izay no asaina manadio tena. Faharoa ny eo anivon'ny SG mba nadiovana tena dia nanirakolona indray koa SG sy ny troupiny andeha natitra vola any amin'ireo mpanao gazety eraky ny Antananarivo mba tsy asiana resaka, y compris gazety ny Lalatiana. So zavatra teneniko anareo zao afaka porofona amin'ny caméra de surveillance ao amin'ny ministère en justice. Fa misy olona tonga nanatitra zavatra tao amin'ny SG. Ho alefantsika izany zavatra any ny caméra de surveillance mety tsy ananako ny accès-any fa kosa hoe io olona io raha ho vérifier-ny mpanao enquête hoe nandeha tao amin'ny ministère en justice nitondra vola rehefa mpandeha ao manatitra vola foana io olona io dia amin'izay fotoana izay dia tokony ho fantatra inona ary izany zavatra tao ty. Inona ny zavatra ataondreo? Avy eo mieritreritra zareo hoe aza misy miteny, aza misy mikohaka, avelao amin'izao fa rehefa mandeha ve ny andro sy ny volana tsy anginao ihany io fanirisoa io dia fa hivadika zavatra hafa indray. Io hoe aleo andeha fa rehefa elanela ve ny gasy tsy varivariana ny vidim-piainana eny dia fa tsy mirarahana io indray. Dia eo anelan'izay izy manohy ny ataony ihany. Toy izy mantsainareo hoe io zavatra mahazo an'ray sa io dia ahazo anareo koa ny areo rehetrarehetra fa mbola tsy nitsaritra io raha afaka amin'ity zany zareo raha afaka amin'ity zavatra ity dia vao maika izy eo papana ny famoahana gadra tsakijannao ary ny olona mahita tsisy tratra zany ty fa dia fa andao any daholo izany no andeha inegosy rehefa te hamoaka gadra te hamoaka ny fianakaviantsika ao am-ponjo ao inona ny atao izay androko atao ahoana ary fitsarana fa tsy atokisanako zay ve izany ny tiantsika zay ve izany ny tiantsika ao velantsika amin'izao io dia en même temps ireo mpanao politika ireo izay mba milaza ny heviny eo amin'ny Facebook ireo mameno ny fonja. Zay zany aloha ny fandarantsika androany fa miandritsika mbola toizako foana ao aty zanga reraka mandamina kely fotsiny ahako fa za tsy reraka dia nareo koa tsy reraka fa dia eto isan'andritranandritranandritranandritsika dia mahita zavatra élément vaovao amin'ny enquête izay ataonay avy aty andafy aty mikasika an'io mikasika an'io satria tena hoe corruption de haut vol au niveau de l'État, au niveau de la présidence, au niveau du ministère de la justice tsy azo ekena zany, tsy azo ekena zany zavatra zany. Zay ary fa dia mandram-piona dia mirary farany herinandro sambatra ho antsika rehetrarehetra dia afaka andro vitsivitsy indray tsika miona na rapitso na milatsinainy mandram-piona daholo ary